ia dia faly miarabantsika rehetrarehetra izay manatrika eto amin'ity toeran'ity a dia faly ihany koa miarabantsika rehetra izay manaraka indray a anabaka na en ligne amin'izao fotoana izao. Tsy adinontsika isaky ny alarobia ohatr'izao satria tena fotoana mamy a no ahafahantsika miaraka eto. Amen. Mamy satria ahafahantsika mare ny famarinany tenin'Andriamanitra. Dia androany a manasantsika rehetra indray tena anokatra ny fotsika ao anatin'ny fotoana tahaka izao na ao antsika ihany koa izay manaraka en ligne amin'izao fotoana izao a saina sady anareo a hideran'Andriamanitra isika ihany koa akeo anatrehan'ny tompo isika dia manasantsika tena anokatra ny fotsika androany satria eto indray ny tompo a amin'ity fotoana androany ity. Daontsika hiaraka hitsangana androany a dia hivavaka isika androany a ametraka ny tompo a an'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao izay ny amin'ny ty fotoana mahafinaritra be ity tompo izay fotoana hifanomezanay aminao Jesosy. Raha ny tena marina tokoa Andriamanitra dia fotoana araka ny sitraponao izao fotoana izao satria eto ampianona ny sitraponao izahay. Eto ny fonay tena vonina hiaino ny filazanao Andriamanitra. Ahafahanay mijoro amin'izao vaninandro farany izao a manoloana an'ireo rivotra maro a. Jesosy dia teny tamin'ny Petera nanao hoe izaho nivavaka mba tsy ho levina ny finoanao satria raha mba fantatrao mantsy fa tena nikororoka anao ny fahavalo a, niezaka izay hakivy anao fa nivavaka aho ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Aza indrindra tompo ny maheto anay ankehitriny, fantatray fa amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fanakekezanay hatrany ny sitraponao Andriamanitra dia me matanjaka ny finoanay afaka miatrika an'ireo rivotry ny fanoherana izay misy ankehitriny. Makasitraka anao zay ny amin'ity fotoana ity, makasitraka ny amin'reto rahalahy sy anabavy izay manatrika eto reto, makasitraka ihany koa an'ireo rehetra izay miaino a ampitain-davitra tompo na amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Enao ny tanay, enao ny anafananay amin'ny fanatrehanao ao anatin'izao fotoana izao Jesosy eo. Makasitraka anao izahay, ary raha misy dera, raha misy aja, raha misy voninahitra dia ho averinay ho any aminao rery any. Androany izay anome voninahitra anao, anao sorom-piderana anao, izay fiderana sy fiankohofana miainga avy aty anaty lalan'ny fonay a, ho fiankohofanay sy ho fideranay ilay Andriamanitray, ilay tomponay sy ilay mpanjakanay. Raiso ny voninahitra Jesosy eo ho anao ny dera sy ny aja ary ny laza sy ny hery mandrakizay. Amen. Alleluia. Daontsika hidera ny tompo androany. Ankalazao Jesosy, ankalazao Jesosy, ankalazao Jesosy mandrakizay. Ankalazao Jesosy, ankalazao Jesosy, ankalazao Jesosy mandrakizay. Iray tsy tsy miova izy. Ankalazao niray, ankalazao niray, ankalazao niray, ankalazao niray mandrakizay.
ankalazao ny ray 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 mandrakizay ankalazao ny ray ankalazao ny ray ankalazao ny ray mandrakizay iray tsy tsy miova izy omaly anio mandrakizay iray tsy tsy miova izy omaly anio mandrakizay ankalazao fanay ankalazao fanay ankalazao fanay ankalazao fanay mandrakizay ankalazao fanay ankalazao fanay ankalazao fanay ankalazao Jesús ankalazao ankalazao Jesús ankalazao ankalazao Jesús ankalazao ankalazao Jesús ankalazao tenitsanganizy velona mandrakizay tenitsanganizy afiankalazao ny fitsanganany ankalazao Jesús ankalazao 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 Jesús ankalazao ankalazao Jesús ankalazao ankalazao Jesús Sandra Tuzandroane tenitsangana tenitsanganizy velona mandrakizay tenitsanganizy afiankalazao tenitsanganizy velona mandrakizay tenitsanganizy afiankalazao ny fitsanganany Alleluia miteranao zay Jesosy androany Alleluia tsisy toanao tompo tsisy toana tsy misy
afiriku takana não me laias isot tuluisau nas ulazan Samieri se fantaggio Sami fa e fa Isaitaku Panzakianau si fiadiananau Timisia zuarina Zaurecha, Zaurechisa, Ijumiaku, Kewana Chiana, Panzakiana, Sifia Germanica, Lai Parisi.
Lui
Manjakizayana Panzakana Miakukisa Mitsakana Manjakizayana 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 Manzakana Tupo Manzakana Tupo Yakuchisa Gloria ti che fa Sanyandra Manjakizayana Manjakizayana Manzakana Tupo Manzakana Tupo Yakukisa Sakana tupo Myakukisa Myakukisa Nitsakana
Samy mazo toerana. Alleloia. Tonga anatin'ny fotoantsika izay ahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra izay tena ndao atao hoe tena fiorenan'ny fiainantsika makristianina satria manomboka eto amin'ity tapany ity tena manana tombontsika izay manaraka an'izao sitsika izay manatrika eto satria andao lazaina hoe fototra iorenan'ny fiainana makristianina ny renesitsika manomboka eto zany ary misaotra antsika rehetra izay manana faharetana amin'ny fiainonan'izany satria tena zava-dehibe loatra ny ahafahantsika miaino an'ireto singana fampianaran'ireto dia manasa antsika tena nokatra ny fotsika androany satria zava-dehibe loatra no ahafahantsika mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany dia andao raisitsika amin'ny fitehafantanana raha lamiki amin'izao fotoan'izao izara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia miarabantsika rehetra aritratry ny tolak'andro mahafinaritra dia mbola fifaliana foana moa tombony ny miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Dia faly izahay mahita ny tompo miasa mikasika fiainana lehilahy sy vehivavy maro ary mino fa sika rehetra dia faly mahita an'izany ho amanokana amin'ity tolakandro ity dia mbola izara ihany ny amin'ireo fampianarana tsy misy kilema. Tiapatsiahanareo fa ny apôstôly Paoly mialohan'ny nandehanany dia niresaka tamin'ny Timoty na tamin'ny Titos koa aza mba azo antoka mba handehanany vahoakan'Andriamanitra amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Noho izany na dia tamin'ny vaninandron'ny apôstôly Paoly aza na tamin'ny vaninandron'ny fiangonana voalohany aza ary ankehitriny ny fiangonana manerina izao tontolo izao dia nanokatra ny varavarana amin'ny fampianaran-diso ary veriko hoe tena matotra satria misy fanahy famotahana manafika ny filazantsara ny fahavalo fa isika kosa dia nantsona izara ary nafatsina hiaro ny filazantsara ny Jesosy Kristy ary ezaka isika mandritry ny herinandro sy ny volana izay ho avy iresaka ny fampianarana tsy misy kilema ary amin'ity tolakandro ity dia resaka aminareo mahakasika ny fampianarana momba ny famonjena. Fampianarana momba ny famonjena. Ny famaritana ny famonjena dia ny fihavanana amin'Andriamanitra, famelana ny helontsika izay nomen'Andriamanitra antsika rehefa mibebaka isika, rehefa todika amin'ny tompo indray isika ka tsy tia hiverina any aoriana intsony isika. Raha raintsika mihevitra fa ny famonjena dia azontsika avy amin'ny alalan'ny vavaka, mety ho marina ihany zany eo amin'ny fiainan'ireo olona izay tena marina sy tsotra ao am-pony ary tena tianolotra ny fiainany ho an'i Kristy ary tsapany ny zava-bitan'i Jesosy ho azy teo amin'ny hazo fijaliana
fa matetika isika lasa mieritreritra hoe no nivavaka tsotra amin'ny mahavovonjy lehilahy na vehivavy ray Sans réaliser que notre cœur doit être profondément et totalement tourné vers Jésus. ka tsy azontsika tsaina hoe mila mitodika lalina sy tanteraka amin'i Jesosy eny fotsika Et je crois que dans le passé, nous avons vu cela. ary nahita zavatra toy izany tsika tany amin'ny lasa Beaucoup de gens qui s'approchent pour une prière maro ny olona manatona mba hivavahana veulent une bénédiction, dia andray fitahiana izy ireo tia andray fanasitranana ils transportent beaucoup de fardeaux, na mitondra vesatra ao anatiny ao simplement être libérés de tout cela. ary te ho afaka ny amin'izany zavatra izany fotsiny izy ireo Mais profondément dans leur cœur, fa ao anaty lalony fony ao pas prêts dia tsy vonina akory izy ireo à donner leur vie entière au Seigneur hanolotra ny fiainana manontolo an'ny tompo et se repentir de leur vie passée. ka hibebaka ny amin'ny fiainan-dasana izy ireo Alors c'est très important de comprendre que le salut, c'est quelque chose de profond. noho izany zava-dehibe ny atakarantsika fa ny famonjena dia zava-dalina io Parce qu'on ne peut pas être sauvé et continuer le même style de vie. satria tsy afaka ny hoe efa voavonjy isika kanefa mitohy amin'ny fomba fiainantsika teo aloha ihany Le salut nous emmène à un changement total. satria ny fahagagan'ny famonjena dia mitarika antsika ho any amin'ny fiovana tanteraka Où nous obtenons le pardon de notre péché. izay andraisantsika ny famelana ny elontsika ny otantsika Le passé n'existe plus. ary ny fiainantsika tany amin'ny lasa dia tsy misy intsony Nous avons une nouvelle vie avec Christ. fa manomboka fiainam-baovao amin'ny Kristy mihitsy isika Le salut izany no antony hoe ny famonjena parle d'une nouvelle naissance. dia miresaka fahateraham-baovao izy io Deuxième naissance. fahaterahana faharoa zany Tous là aujourd'hui, we are all isika dia eto ankehitriny a une naissance physique naturelle. dia nateraka ara-batana isika rehetra ireo a Mais le salut, fa ny famonjena quelque chose de spirituel, dia zavatra ara-panahy izy io quelque chose de mental ou intellectuel, tsy zavatra azo takariny saina zany mais c'est une attitude de cœur, fa toe-po c'est spirituel. ara-panahy C'est pourquoi quand nous venons à Christ, zany no antony hoe rehefa tonga ao amin'ny Kristy isika nous le salut, ka mandray ny famonjena nous réalisons, nous ressentons, nous avons un témoignage dia tsapantsika ary manana fijona vavolombelontsika ao anatintsika ao été par Dieu. fa efa voavela tamin'ny otantsika isika Nouvelle personne, un enfant de Dieu. ary efa olom-baovao isika zanak'Andriamanitra Ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 3. sokafo ny baibolinareo miaraka amiko ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahatelo a Au verset 1. andininy voalohany Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy izay nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. rabio fantatray a fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy Remarquons la réponse de Jésus. dia maro tsara ny valitenin'i Jesosy zany Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra Cet homme qui est venu vers lui était un homme religieux. ty olona nanatona Jesosy ty dia olona mpandeha amin'ny fomba mpivavahana De plus en plus que nous lisons la parole de Dieu, izany no antony arakaraky ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra nous réalisons que la religion ne peut sauver personne. dia tonga saina isika hoe tsy mahavonjy ny olona tokoa ny fomba mpivavahana Cet homme religieux, dia izao no tenin'i Jesosy tamin'ity lehilahy mpandeha amin'ny fomba mpivavahana ity si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra Il y a une nouvelle naissance noho izany a nécessaire, hitantsika fa ilaina ny fahateraham-baovao eto zany une naissance spirituelle, izany hoe fahaterahana ara-panahy un contact avec Dieu. izany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra indray Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? ho Nikodemosy taminy ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe Entrer dans le sein de sa mère et naître? moa mahazo miditra ao ankibony renindray va izy ka ateraka Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy. Ce qui est né de la chair est chair, Izay ateraky ny nofo dia nofo, et ce qui est né de l'esprit est esprit. ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Donc il y a deux naissances Noho izany misy fahaterahana anankiroa samihafa eto différentes. izay samihafa tanteraka, On comprend que celui qui est né de la chair, ary azontsika fa izay nateraky ny nofo comme tous qui sommes là, takantsika rehetra izay manatrika eto a, entrer dans le royaume de Dieu si nous n'expérimentons pas une naissance spirituelle. dia tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika raha tsy miaina an'ilay trakefa ny fahateram-baovao. Connecté avec Dieu. Izany hoe tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra isika Si il n'y a pas cette nouvelle naissance spirituelle raha vao tsisy ny fahateram-baovao ara-panahy io qui se passe dans le cœur de l'homme. izay mitranga ao anatin'ny fon'olombelona. Et nous voyons que la religion ne peut pas offrir cela. Ary hitantsika fa ny fomba mpivavahana tsy afaka manome antsika an'izany Une rencontre personnelle avec Jésus. satria fiaonana manokana amin'ny Jesosy io. Un bouleversement se passe dans notre vie. Tena misy fitsombadiana mitranga eo amin'ny fiainantsika. Et allons écouter ce que Jésus continue. Dia jere tsara navalin'i Jesosy a, Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. azagaga no nilazako taminao andininy fafito, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Fahateram-baovao zany. Et Jésus dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Dia hoy Jesosy hoe, Tu ne sais d'où il vient ni où il va. ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany. Donc Jésus va comparer Noho izany ampitahan'i Jesosy a le miracle qui se produit dans la nouvelle naissance à ce qu'il vient de dire. ny fagagana izay mitranga amin'ny alalan'ny fahateram-baovao ampitahan'i Jesosy zany. Et quand on lit ces quelques versets, Ary eo mamaky an'ireo andininy vitsivitsy ireo on tsika réalise que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. dia tonga saina isika hoe tsy tahaka ny faharan'ny tantsain'olombelona mihitsy ny zavatra lazain'i Jesosy. Mitsoka ny rivotra Bien, tu ne sais pas d'où il va. fa tsy fantatsika ny havian'izay alehany ozy izy. Ton intelligence ne peut pas comprendre. Tsy azo ny fahalalanao takariny zany. Donc Jésus est en train d'expliquer qu'il y a besoin de quelque chose de spirituel, de miraculeux qui se passe dans le cœur de l'homme. Dia hozy izy Jesosy hoe tiana zavatra zany Jesosy hoe misy zavatra amin'ny fomba mahagaga tokony hitranga ao am-pon'olombelona ara-panahy. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Hozy izy hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay haviana alehany dia tahaka izany izay rehetra teraky ny fanahy. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dia tahaka izany a ny olona rehetra izay ateraky ny fanahy. Noho izany misy zavatra mitranga, De miraculeux, zavatra mahagaga, intervention divine. fidiran'Andriamanitra an-tsehatra. C'est pas la compréhension. Tsy fatakarana ara-tsaina zany. Il y a une intervention miraculeuse, une intervention divine Fa misy a dans le cœur et de la vie de quelqu'un. fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ao am-poa sy ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray. C'est pourquoi le salut Zany no anteny famonjena ne peut pas venir ni par les œuvres, dia tsy afaka tonga avy amin'ny asa par les bonnes choses qu'on peut faire, na amin'ny asa soa izay ataontsika ni avec un attachement à une religion et une croyance quelconque. na fifamatorantsika amin'ny fomba mpivavahana na finoana hafa sasatsasany. C'est peut-être le plus grand miracle qui puisse se passer dans la vie de quelqu'un. Fa io angamba ny fahagagana lehibe indrindra ny tranga teo amin'ny fiainan'ny olombelona. Profondément dans son cœur, Lalina ao anatin'ny fony affecter toute sa vie. izay ahakasika ny fiainany ray manontolo. Ça va affecter ses décisions, ses Tena plans, ses ambitions, tout. akasika ny drafiny a ny fanapahan-keviny a sy ny hoavin'ny ray manontolo. Hoy ny Baiboly amintsika L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. hoe ny fanan'Andriamanitra tonga monina ao anatsika. Amen. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, Ny fanan'Andriamanitra, la Trinité, vient habiter en nous. ny fanan'Andriamanitra dia Andriamanitra izy tena ilay endrika fahatelon'Andriamanitra no tonga monina ao anatsika. Comprendre que si ce miracle se produit, Ary azontsika zany raha mitranga io fahagagana io nous ne pouvons pas être la même personne.
dia tsy tahaka ny teo aloha intsony isika. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché comme nous le faisions avant. Tsy afaka miaina ao anatin'ny ota intsony isika tahaka nataontsika tany aloha na fahiny, Changement complet. fa misy fiovana tanteraka. Nous partons dans une certaine direction, Zany hoe nandeha tamin'ny lalana hafa isika fahiny, expérimente le salut, fa rehefa niaina ny famonjena isika dans la direction opposée. dia lalana mifanohatra amin'izay mihitsy alehantsika aty aoriana. Nous tous qui sommes là aujourd'hui, Ary isika rehetra izay tonga eto ankehitriny nous avons besoin dia mila isika d'inspecter notre vie mila mandinika ny fiainantsika isika pour voir si la prière et l'engagement que nous avons pris hoe nivavaka sy ny fanoloran-tena izay niraisintsika ve a affecté notre vie, tena nakasika ny fiainantsika ve izy ireny, ka que nous haïssons désormais le péché, ka ankehitriny isika fa tena mankala ny ota tanteraka pas continuer avec notre vie passée. ary tsy te hitony amin'ny fiainandasantsika intsony isika. C'est pourquoi j'ai mentionné au début, Zany no antony nanononako tany am-boalohany a la naissance n'est pas simplement une prière. hoe ny fahateraham-baovao a dia tsy resaka vavaka fotsiny Et Jésus, j'ai prié. hoe fa nanaiky an' Jesosy satria efa mivavaka, Mais la Bible parle des fruits. fa ny baiboly dia miresaka ny amin'ny atao hoe vomendriky ny fibebahana. Je regarde à ma vie, Rehefa mijery ny fiainako aho que je suis né de nouveau, tamin'ny fotoana izay naterahako indray j'ai eu un choc dans ma vie. dia nisy dona teo amin'ny fiainako, J'ai eu un choc. nisy dona teo amin'ny fiainako, Ça a bouleversé ma vie. tena nampitsombadika ambony ambanin'ny fiainako, J'ai que je ne pouvais pas continuer. dia azoko hoe tena tsy mila mitohy amin'izao intsony aho Passé, ny amin'ny fiainan-dasako, c'était plus possible. tsy azo heverina intsony zany. Pourquoi la nouvelle naissance ne peut pas ne pas nous affecter? Zany no atony ny fahateraham-baovao tsy tokony hoe tsy akasika ny fiainantsika. Si quelqu'un est vraiment né de nouveau, Raha tena nateraka indray marina ny olona ray a, né de nouveau, tena nateraka indray marina izy, ne peut pas vivre de la même manière. C'est impossible. dia tsy tahaka ny fiainany teo aloha intsony ny ainany, tsy azo heverina, tsy possible zany. Considérer notre vie Zany no atony mila mandinika amin'ny fiainantsika isika. nouveau, Efa nateraka indray aho un témoignage. ary manana fijorona vavolombelona ao anatiko Salut. ny amin'ny famonjena izay voaraiko, Un témoignage ary fijorona vavolombelona qui n'existe plus, izay fiainana tsy misy intsony, qui a été effacé, lavé, purifié par le Seigneur Jésus, efa nifafana ny diovin'i Jesosy tanteraka ilay fiainana tany aloha sang qu'il a versé à la croix pour nous tous. tamin'ny alalan'ny rano izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika rehetra. Et ce plan de Dieu Ary io dravitr'Andriamanitra io a été mis en place, dia efa nivolavolana révélé à nous les hommes dia nambara ao antsika olombelona depuis la chute de Adam. hatrany amin'ny fahalavon'ny Adama. Depuis la chute de l'Adam, ce plan-là a été révélé. Nanomboka tamin'ny fahalavon'ny Adama dia efa navolavolain'Andriamanitra io dravitra io. Inona no antony? Au travers de la chute et de la désobéissance d'Adam, Satria tamin'ny alala son pécheur. satria tamin'ny alala fahalavona sy ny tsy fankatoavan'ny Adama dia tonga mpanota ny olona rehetra. Tu peux naître d'une famille africaine, tu peux naître d'une famille européenne, tu peux naître d'une famille australienne, tu peux naître de n'importe quel pays d'où tu viens. Mety avy amin'ny firenena afrikana na europeana na firenena izay tonononao ianao, Tu es né un pécheur. fa fony teraka ianao a dia mpanota ianao Désobéissance de Adam noho ny tsy fankatoavan'ny Adama qui nous a transmis izay napita tamintsika cette nature de péché dans l'homme. io natiora ny ota ao anatin'ny olombelona eo. La parole de Dieu nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe mpanota avokoa izy rehetra ka diso ny fahasoavan'Andriamanitra. Tu es ingénieur, tu es laboureur, tu es maçon, tu es cordonnier. Mety mpanjaitra ianao a, mpanao kiraro ianao a, mety maçon ianao a, mitovy avokoa isika rehetra, Dans le même état. mitovy avokoa ny fepetra naterahantsika. Les hommes ont besoin d'être sauvés. Zany no atony ny olombelona rehetra dia mila vonjena avokoa. La mort de Christ à la croix, le sang versé pour nous, Zany no atony fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny rano izay latsaka et la provision pour que l'homme soit en communion avec Dieu, en
réconciliation avec Dieu. dia izany no famatsiana ka ahafahan'ny olombelona manatona an'Andriamanitra ka mihavana amin'Andriamanitra. C'est pourquoi quelque part, quand on goûte à la nouvelle naissance, Zany no at'ny anoany raha nanandrana fahateram-baovao marina isika dia vohotsikotsintsika on est secoué. vohotsikotsinà isika Il y a un miracle qui s'est passé dans notre cœur. satria misy fahagagana ny tranga tao am-potsika e. Ce miracle ne peut pas nous laisser insensibles. Ary io fahagagana ny tranga io dia tsy atonga antsika ohatrany hoe tsy voakasika mihitsy, Comme quoi on n'a pas de témoignage, on ohatrany hoe de la même manière. olona tsy manana fijona vavolombelontsika ka mitohy amin'ny fiainantsika tany aloha ihany. Moi, je dirais que si quelqu'un n'a pas de témoignage et ne continue à vivre dans le passé, dans son péché, il n'est pas né de nouveau. Za tena miteny mihitsy hoe raha misy olona tsy manana fijona vavolombelona ao anatin'ny fony ka mitohiny amin'ny fiainany tany aloha ihany ao anatin'ny otany dia tsy nateraka indray izany olona izany. Il a besoin de reconsidérer sa prière. Mila mamerina mandinika izy ny vavaka nataony. Peut-être dit les bonnes paroles. Mety nanonona teny tsara izy Sa conviction, son cœur n'était pas dedans. fa nefa ny fandresendahany ny fony mety tsy tao anatin'izany loatra. Il n'y avait pas cette conviction qui avait besoin d'être pardonné Tsy nisy an'izay fandresendahatra mila vela eloko izay izy tao anatiny. et de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ka ino a lay a sonina vitan'ny Jesosy Kristy mpamonjy azy. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que par le péché d'un seul homme, tous sont péchés? Zany nantony mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe no niotan'ny olona anankiray a dia tonga mpanota avokoa ny olona rehetra. Amen. Mais par l'acte d'un seul homme, Jésus, Fa noho ny asa vitan'ny olona iray kosa dia Jesosy a dia nandova ny famonjena ihany koa ny olona rehetra. Amen. je parle de fausse doctrine. Ny fampianaran-diso ny resahako a. Doctrine là même, je parle de danger des fausses doctrines. Ny fampianarana tsy misy kilema ny tena tiako zaraina fa tia izara aminareo a mazava-dozany fampianaran-diso a. Vous savez qu'il y a des grands prédicateurs aujourd'hui Hainareo ve hoe misy mpitoro teny goavana ankehitriny qui croient que Jésus izay minony hoe son sang sur la croix que pour ceux qui seront sauvés. hoe Jesosy a dia nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ireo olona izay hovonjena rery ihany. Zany ny fampianaran-diso. Ceux qui sont sauvés hériteront du salut, Ireo olona natokana ho vonjena dia mandova ny famonjena. dans d'entrer dedans, Tsy hanam-potoana hivalam-parina ny amin'izany a, c'est clair, fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava c'est les péchés du monde entier. fa tonga Jesosy a hitondra ny otan'ny olombelona ray manontolo. the whole of humanity on him. Que quelqu'un soit sauvé ou non, Na misy olona vonjena na tsia, pas le fait que Christ est mort pour lui et il a pris ses péchés sur la croix. tsy manovy zany hoe maty ho an'iny olona iny ny tompo ary nitondra ny otany teo amin'ny hazo fijaliana. Et il y a suffisamment de versets dans la parole de Dieu pour nous parler de ça. And there are Ary maro ny andinin-tsoratra masina ao anatin'ny Baiboly izay miresaka antsika an'izany. Pourquoi la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Izay mahatonga ny Baiboly milaza hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. C'est pourquoi le sang que Christ a versé à la croix, Zany no anteny raha izay nalatsa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ça emmène le pécheur dia mitarika ny mpanota iray ho voavela eloka izany. été accompli. Tout a été inclus. Vita ny zavatra rehetra ary tafiditra tao anatin'izay famonjen'izay ny zavatra rehetra. Amen. Donc, nous savons, nous venons de voir comment un homme ou une femme ou quelqu'un est sauvé. Noho izany hitantsika teo a ny fomba avovonjy a lehilahy na vehivavy anankiray. Et il y a de salut quand Jésus seul. Ary a tsy misy famonjena fa tsy ao amin'i Jesosy rery ihany. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy. C'est pourquoi nous tous qui sommes là, qu'importe ce que nous voulons faire et que nous faisons, Zany no antony isika rehetra izay tonga eto a na inona ataontsika c'est pour élever Jésus. dia izao hoe anandratra ny Jesosy a Tout ce qu'on ny ao fait, anatintsika. c'est pour élever lui, Jésus. Ny zavatra rehetra ataontsika dia anandratantsika ny Jesosy. Nous ne sommes pas là pour élever
élever le Saint-Esprit. tsy tonga etontsika hoe anadratra ny fanamasina The Holy Spirit. On Understand what I'm comprend saying? le ministère du Saint-Esprit. azontsika ny asa fanompon'ny fanamasina Qu'importe ce qu'il fait en nous, à travers nous, c'est pour élever Jésus. fa na inona na inona ataon'ny fanamasina ao anatsika na amin'ny alalantsika dia entina nandrantana ny jesosy izany Tout est pour élever Jésus. ny zavatra rehetra ataontsika dia hanandratana ny jesosy C'est lui qui doit être glorifié. izy no mila omem-boninahitra C'est lui qui a donné sa vie à la croix. izy tsy na nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Ressuscité. izy no nitsangana tamin'ny maty amen tena tsara loatra n'io tombontsika io e tena tsara loatra izy Et nous ne devons pas mélanger les choses. ary aoka tsy ho afangarontsika ny zavatra rehetra Donc, Éphésiens chapitre 2. efesianina toko faharoa Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont une grande part dans leur salut. satria maro ny olona no mihevitra hoe tena nisy idira ny famonjeny fomba mpivavahana no mihevitra an'izany fomba mpivavahana mihevitra an'izany Tu fais certaines choses, hoe arakaraka ny anaovanao zavatra le plus tu recevras le pardon de tes péchés. dia arakarak'izay ihany koa ny andraisanao ny famelana ny otanao Mais l'apôtre Paul est clair. fa mazava ny lazain'ny paoly apôstôly Chapitre 2, efesianina toko faharoa verset 1. andininy voalohany Vous êtes morts par vos offenses. Vous étiez, pardon. Il parle par les chrétiens de l'église d'Éphèse. Vous étiez morts par vos offenses, miresaka ny amin'ny kristianina atao efesosy izy ary ianareo dia efa par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana Nous tous aussi, Paul s'inclut dedans. teo amin'ireo izany hoe ampidirin'ny paoly ao koa ny tenany osy izy hoe teo amin'ireo koa izany hoe nampidirin'ny paoly ny tenany zany Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère. teo amin'ireo ny tondrantsika rehetra tena koa fa iny tamin'ny filaninofitsika ka nanaovantsika ny daninofo sy ny saina araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerina toy ny sasany koa isika Nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana ny namonjena anareo Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin Andininy de fahenina. connaître au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. ary niarana tsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy mba hasehoany amin'ny andro avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy Il dit, izao no lazainy a par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, fa fahasoavana no namonjena nareo amin'ny finoana et souvent on arrête là, dia matetika tsika mijanona eo souvent on arrête là. matetika tsika mijanona eo Qu'est-ce qu'ils font tous nous? fa inona ny toyany Et cela vient de Dieu. ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra Cela ne vient pas de vous. tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra Ça exclut toute bonne œuvre, zany hoe manaisitra ny asa tsara rehetra ny asa soa rehetra ny hetsika tsara atao rehetra ça exclut tout ce que l'homme peut et veut faire. tena manaisitra zany zay zavatra rehetra heverin'ny olona ataony zany Et le salut. hoe mba azahoany famonjena Donc, le salut noho izany ny famonjena vient dia tonga par la grâce. amin'ny alalan'ny fahasoavana Par la grâce.
noho ny fahasoavana au moyen de la foi. Il y a deux choses. amin'ny finoana. faith. There are two things here. En fait, il y a quoi? Misy zavatra anankitelo zany eto. Par la grâce, Noho ny fahasoavana au moyen de la foi, amin'ny finoana c'est un don de Dieu. ary fanomezana avy amin'Andriamanitra. Inona moa fanomezan'Andriamanitra io? Ny fahasoavana rery ve sa ny finoana rery? There's grace and faith again. Sa ny fahasoavana sy ny finoana? La grâce seulement Is it Ny fahasoavana rery ve qui nous fait parvenir au salut, no mitondra antsika ho any amin'ny famonjena? is of course faith is Fa miaraka amin'ny finoana ihany koa. viennent de Dieu. Satria ny fahasoavana sy ny finoana dia avy amin'Andriamanitra. Réfléchissez un peu, moi je vous emmène à réfléchir. Tena mitarika anareo mba heritreritra aho a. L'Esprit de Dieu veut nous montrer quelque chose. Sakafo ny fonareo satria te hampiseho zavatra aminareo fanahin'ny tompo a. Nous sommes sauvés par la grâce Fonjena noho ny fahasoavana isika et le moyen ary ny fitaovana, the way ny lalana d'entrer en communion afatsika miditra anatin'ny fiombonana mba ho ateraka indray dia noho ny finoana. Mais Kanefa les deux viennent de Dieu. izy roa ireo dia avy amin'Andriamanitra. C'est le don de Dieu. Fanomezan'Andriamanitra ireo roa ireo. Cela ne vient pas de vous. Tsy avy aminareo zany ozy izy. not of yourselves. Cela vient de Dieu. Fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Et nous pouvons tous accepter, comme la parole de Dieu nous enseigne dans Jean chapitre 1er, verset 17, Ary araka ny Jaona toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo tsika rehetra dia mila manaiky. la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia tonga tamin'ny alalan'i Kristy Par Jesosy. lui, Avy aminy zany. sa venue, Noho ny fahatongavany, son sacrifice. ny sorona vitany, La grâce est venue vers nous. ny fahasoavana dia tonga tamintsika. Dieu a envoyé son Fils. Naniraka ny zanany Andriamanitra. Donc sa venue, Noho izany ny fiaviany, ny fahatongavany la grâce de Dieu. dia fahasoavan'Andriamanitra zany. Son sacrifice, Ny sorona vitany de la grâce de Dieu. dia fahasoavan'Andriamanitra. Et aucun de nous Ary tsy misy amintsika ne peut venir dire que quelque part, afaka ilaza hoe quelque chose, hoe anoany a, le salut. hoe anoany a nisy asa nataoko nandraisako ny famonjena. Le salut, c'est le don gratuit de Dieu. Ny famonjena dia fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Pourquoi la grâce est un don gratuit qui vient du Seigneur lui-même. Zany no antony hoe ny fahasoavana dia tena fanomezana maimaim-poana avy amin'ny tompo izy tenany mihitsy. Un cadeau qu'il nous offre. Fanomezana izay natolony atsika. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit nul ne cherche Dieu. Zany mahatonga tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Nul ne cherche le vrai Dieu pour son salut. Tsy misy olona mitady an'Andriamanitra ho an'ny famonjena azy. Mino aho fa azonareo zavatra tiako tenenina. Dieu dans la religion, Maro mantsy ny olona no mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny fomba mpivavahana. ils adorent ceci, ils adorent cela. They worship Ils this, adorent un they Dieu qu'ils worship ne that. connaissent même pas. Miankohaka amina zavatra maro izy, miankohaka amin'Andriamanitra izay tsy misy akory izy. Et si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Ary raha mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly isika, quand Paul lui-même rehefa Paoly izy tenany mihitsy, il est arrivé à Athènes. tonga tany Atena izy, Il est arrivé à Athènes, il s'est trouvé devant un peuple Came to Athens and tonga tao Atena izy ary teo anatrehana vahoaka qui étaient des hommes extrêmement religieux. teo anatrehana olona zany a tena mandeha amin'ny fomba mpivavahana. Et ils voyaient des objets Dia mahita adorés. they saw objects dia mahita endrin-javatra izy ireo a, worshiping. The people were worshiping. dia miankohaka amin'izany izy ireo. Quelque part, ils cherchaient un Dieu
noho izany tanoany tena nitady Andriamanitra izy ireo salut. ho an'ny famonjena azy ireo. called salvation. Vous croyez que tous ces hommes qui font toutes sortes de choses Do you think that dans leur religion, Nareo ve mihevitra fa reo olona manao zavatra maro ao anatin'ny fomba mpivavahany? vous croyez que c'est pour être sauvés? Nareo ve mihevitra hoe no mba ho vonjena ny anaovan'izy ireo an'izany? Tsia, Non. tsia. Il n'y a personne qui cherche Dieu pour être sauvé. Tsy misy olona mitady an'Andriamanitra mba ho vonjena. Personne. Tsy misy. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour lui. Fa mila Andriamanitra manao zavatra ho an'ilay olona. Je ne vais pas chercher Dieu, moi. Za tsy hitady an'Andriamanitra. Tsia. C'est dans la religion, je faisais beaucoup de choses. Tao Marcher de ma ville jusqu'à une autre ville. tao anatin'ny fomba mpivavahana nanao zavatra maro, fihetsiketsehana maro, avy eo amin'ny tanàna misy aho makany amin'ny tanàna hafa. Moi, j'avais des je parle plus dans mon pied. Dia tongotra adiny 10 adiny 2 avy eo amin'ny tanàna misy aho makany amin'ny tanàna hafa. Feno botsina ny tongotra nisy ampoule. Pas ces gens d'ampoule là. Tsy le ampoule mirehatra io a. C'est pour vous dire, Fa entina ilazana aminareo. c'est pour se cacher derrière quelque chose pour se justifier devant Dieu. Zany hoe miafina ao ambadika na fomba atao anankiray mba ho hamarina eo anatrehan'Andriamanitra. no one Tsy misy olona mitady an'Andriamanitra mba ho vonjena hozy izy. Corneille. Cornelio. Corneille. Cornelio. Considéré comme un homme bon, Lehilahy azo heverina ho tsara ihany. Nivavaka tamin'Andriamanitra. Za koa nivavaka tamin'Andriamanitra. moi aussi je priais. Za koa nivavaka e. Je priais un Dieu que je ne connaissais pas, que je croyais connaître par un nom parce que je viens d'une religion qui est quelque part attachée avec Jésus. Nivavaka tamin'Andriamanitra tsy fantatra aho satria za nafantatra Jesosy tamin'ny anarany satria za dia tao anatina fomba mpivavahana anankiray izay azo lazaina hoe fa matotra tamin'ny anaran'i Jesosy. Maninona moa no te hanindry an'izany? Comprendre que personne ne peut être sauvé par ses actions, ses bonnes œuvres, qu'importe ce qu'il peut faire, il ne peut pas se sauver lui-même. Entiko hanazavana anareo hoe tsy mavonjo ny olona ny asa soa ataony, ny hetsika ataony a, ary tsy misy olona mavonjo ny tenany. Si vous êtes assis là et que vous êtes né de nouveau, Raha mipetraka eto ianareo a, Christ dans votre vie, ça ka efa nateraka indray a, na nanaiky an'i Kristy tao am-ponareo teo amin'ny fiainanareo a, dia tsy avy aminareo zany. Fa fahasoavana mahagaga. souvent Izany mahatonga kristianina matetika ne considère pas ce salut comme quelque chose de profond, d'extraordinaire. tsy raisin'ny kristianina ho tahaka ny zava-dalina, zavatra mahatalanjo ny famonjena io. C'est venu de Dieu. Fa avy amin'Andriamanitra anie io e. Jésus a dit à ses disciples, Zao no teny Jesosy tamin'ny mpianany, vous ne m'avez pas choisi. tsy anareo no nifidy ahy. Vous qui a voulu venir me suivre. Tsy misy taminareo ka nanam-paniriana anara-dia, fa izao no nifidy anareo. Vous ne m'avez pas choisi, moi je vous ai choisi. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Tsy misy olona afaka manatonasa ny ray raha tsy efa nitao ny fanahy. Nul. is the Father that draws him. Tsy misy olona. Tsy misy olona. Il faut bien que quelque chose se passe de la part de Dieu, vienne de Dieu. Misy zavatra tokony hiainga avy any amin'Andriamanitra, hetsika avy amin'Andriamanitra. Il faut que ça vienne de Dieu. Mila avy amin'Andriamanitra zany. Chacun est plongé dans sa propre vie. Each one is Tsirairay avy dia samy tafaroboka ao amin'ny fiainany manokana. On cherche Dieu pour nous secourir. Mitady an'Andriamanitra isika mba hamonjy atsika. On cherche Dieu pour beaucoup de choses. Mitady an'Andriamanitra isika ho an'ny zavatra maro. Mais qui cherche Dieu pour son salut? Fa iza no mba mitady an'Andriamanitra ho an'ny famonjena azy? Qui cherche Dieu pour son salut? Iza ny olona mitady an'Andriamanitra mba hamonjy azy? Tompo, aoka ianao aneo ny fahasoavanao. Bien comprendre Mba bien notre salut. atakaranay hoe avy aiza ny famonjenanay. Fa fahasoavana
avy amin'Andriamanitra zany don de Dieu, fanomezana avy amin'Andriamanitra izany a ary avy amin'Andriamanitra et Paul va loin. ary mbola mandeha lavitra kokoa noho izany azy Paoly Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. ozy izy hoe ny fahasoavanao no natoy izao ahy by the grace of God. Il ne met pas un centime zany hoe tsy mametraka na dia varaventy kely azy de izy ce qu'il fait ny amin'ny asa vitany He himself does. pour se justifier devant Dieu. enti ny anamarina tena eo anatrehan'Andriamanitra Il dit, tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. fa ozy izy ny zavatra rehetra ataoko teny noho ny fahasoavan'ny tompo amen Donc notre salut, noho izany ny famonjenantsika dans Éphésiens chapitre 2, que cela vient de Dieu. mazava zany eo amin'ny Efesiana toko faharoa fa fanomezana avy amin'Andriamanitra io e amen Parce que souvent, satria matetika on cite la moitié du verset. dia lay apahany amin'ny andin-tsoratra masina no tonontsika Notre salut vient par la grâce de Dieu au moyen de la foi. fa fahasoavana no namonjenantsika tamin'ny finoana Je vais vous poser quelques questions. ametraka fanontaniana kely aminareo aho Quand vous écoutez la parole de Dieu rehefa mihaino tenin'Andriamanitra ianareo et que vous décidez de croire, ka tapa-kevitra ianareo ino an' Jesosy Decide to believe in Jesus. si vous le croyez, c'est que vous avez la foi. raha nino an' Jesosy zany ianareo dia ny dikan'izay manana finoana nareo Cette foi vient d'où? fa fantaniana dia zao avy aiza ry io finoana io Elle vient d'où? avy aiza ny finoana Where does that faith come from? Qui nous a donné cette foi-là pour croire? iza nanome antsika n'io finoana io mba ino Moi, je me pose certaines questions. zaho mametraka fanontaniana sasasasany J'entends la parole de Dieu. mare ny tenin'Andriamanitra aho La foi vient dans mon cœur pour croire. tonga ao am-poko ary ny finoana ahafahako mino Où elle sort cette foi-là? avy aiza ny avian'iny finoana iny Où elle sort? avy aiza ny avian'iny finoana iny Je vous pose une question. Où elle sort? mametraka fanontaniana aminareo ne za e avy aiza ilay finoana Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette foi-là et qui me l'a donnée? inona ny hetsika nataoko nahafahako nahazo an'iny finoana iny ary iza nanome an'izany iza nanome azy Pour que j'arrive à croire. mba ahafahako mino ankehitriny Je vous pose une question. mametraka fanontaniana aminareo ne ahy On veut arriver à, pas à vraiment à conclure quelque chose, mais souvent on part dans une direction et on vient nous donner la gloire ndraindray isika mantsy te ho tonga anatina fekevitra anankiray a ka lasa mivily makany amin'ny taridalana hafa ka lasa ilay finoana izay nananantsika indray no deraintsika c'est ça vient de Dieu. fa avy amin'Andriamanitra izany La grâce et la foi viennent de Dieu. ny fahasoavana sy ny finoana dia avy amin'Andriamanitra Et si on accepte ça, ça peut nous emmener à une certaine conclusion. ary raha ekentsika izany a dia mety afaka hitondra antsika anatina fekevitra tokoa izany La part que nous avons, ny anjara izay le salut. ananantsika ao anatin'ny famonjena In our salvation, Paul parle de son témoignage dans le livre de Timothée. i Paoly dia miresaka ny fizonana fahavolobelona ao amin'ny bokin'ny Timoty a Comment il était, ohatry ny ahoana izy tany aloha fait dans sa vie, inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany a reçu de Dieu, ny fahasoavana izay nyraisiny avy amin'ny tompo a pour être accepté de Dieu. mba ho eken'Andriamanitra Je ne sais pas si vous réalisez où je veux en venir. tsy haiko na azonareo an-tsaina hoe aiza ny tiako hatongavana Parce que souvent, on veut prendre une certaine gloire dans notre salut. satria mantsy indraindray tsika te haka voninahitra ihany anohanino ao anatin'ny famonjena izay voaraintsika part of that glory. Et
C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Ary tena mahafinaritra raha lasy anabavy a. C'est merveilleux de réaliser que notre salut vient de Dieu. Mahafinaritra ny atakarantsika fa ny famonjenantsika dia avy amin'Andriamanitra. Et aussitôt que nous avons cette foi qui vient dans notre cœur, Ary amin'ny fotoana azahoantsika an'izay finoan'izay ao anatin'ny fotsika, et nous savons d'où elle vient, ary fantatsika hoe avy aiza ny aviny, c'est comme ça que, par cette foi-là, dia amin'izany amin'ny alalan'io finoana io no mahavovonjy atsika. le moyen du salut, la foi, c'est le moyen d'être sauvé. La grâce, elle vient par un don de Dieu. Faith is the Ny finoana no fitaovana tongavana ho any amin'ny famonjena, fa ny fahasoavana kosa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. gift from God, the way that we are called by God. We are drawn by God. C'est pourquoi nous ne sommes pas là par comment dire, par coïncidence. Zany no antony hoe tsy tonga eto isika akory ka hoe kisendrasendra, Touchés par Dieu, nous avons été appelés par Dieu. fa nikasihan'Andriamanitra isika, nantsoan'Andriamanitra isika matoa tonga eto. Nous avons lu Éphésiens chapitre 2. Vakitsika teo ny Efesiana toko faharoa. Si nous continuons, nous allons lire, nous allons voir comment la profondeur de cette grâce Ary raha mitoma mamaky isika dia hitantsika ny alalopakanyio fahasoavana io, That grace. pour nous permettre, ahafahantsika Allow us en recevant la foi, de croire. tamina ndraisantsika ny finoana dia nanana fahafana ino isika. Mais il y a quelque chose qui se passe après le salut. Fa misy zavatra kosa mitranga ao aoriana famonjena. Foi dans notre cœur, Nandray ny finoana tao am-potsika isika, sauvé. fanivonjena isika, Maintenant, le plus que nous allons nous tourner vers la parole de Dieu, dia tsy kelikely arakaraka ny todiantsika any amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay a, on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Cette foi-là a besoin d'être nourrie, Io finoana io dia mila velomina, permettre de continuer, ahafahantsika mitoy a, continue. de persévérer, aharitra, de permettre au Seigneur de nous convaincre, amelan'ny tompo a andresy lahatra de donner atsika, cette foi dans notre cœur, anome antsika ny finoana io ao anatin'ny fotsika, tout ce que Dieu a pour nous. ny amin'ny zavatra rehetra izay homanin'Andriamanitra ao atsika. Et ça, c'est la responsabilité du chrétien Ary indray a, dans sa parole. ary indray a dia anjara ndraikitry ny kristianina no mitady ny tompo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. D'aller chercher Dieu dans sa parole. Hikatsaka ny tompo amin'ny tenin'Andriamanitra. Et cela va nourrir notre foi. Dia iny indray no amela sy amoky ny finoantsika. Vous vous souvenez que pendant que Jésus marchait sur la terre, Tsaroanareo ve fony Jesosy tetỳ tany? allons parler un petit coup peut-être de Pierre. Ndao tsika hiresaka amin'ny Petera. Let's speak a bit Ndao tsika hiresaka amin'ny Petera. while Jesus was on the earth. Jésus leur demande à tous ses disciples, il dit, mais qui vous croyez que je suis? Nanontany mpianany Jesosy hoe heverinareo iza moa? Un prophète? Mpaminany ve? Heverinareo iza? C'est dans Matthieu chapitre 16. Ao Matthieu toko 5:20 no misy an'izay. Qui suis-je au Dieu des hommes, moi? Andiany le fahatelo ambin'ny Fils de folo. l'homme. Ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Verset 13. Andiny fahatelo ambin'ny folo. I am verse 13. The Son of Man am. Ils répondirent, les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray ampaminany. Qui dites-vous que je suis? Ary hoy Jesosy tamin'ny fahianareo kosa manao aho iza? Pierre répond, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ary namaly Simona Petera ka nanao ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Jésus met les choses en place tout de suite. Dia napetraka Jesosy tamin'ny toerany zavatra rehetra teo ny eo ihany. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. He says, Dia hoy izy sambatra ianao ry Simona Bar-Jona, fa tsy nofa mandrano no naneo anao an'izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ta raison, ton intelligence, Ny fahalalanao, ny hevitrao, intelligence, who you are. ny maizy anao, cette lumière
lumière, cette foi que tu as en moi, que je suis le Christ, le Messie, ça ne vient pas de toi. ilay fahazavana sy finoana ao anananao momba hoe za no Kristy zanak'Andriamanitra sy Mesia dia tsy avy aminao zany. You did not do anything for them. C'est mon Père qui est dans les cieux. But Là où tu as Fa fait ça, ny raiko izay any an-danitra no nanambaranao an'izany, nanome anao an'izany. Amen. Pierre, soudainement, a eu quelque chose qui vient dans son cœur. Ny zavatra zany tonga tampoka tao am-pompetera. it comes to his heart. Pierre en met cette foi pour qu'il dise, ah ben Jésus, c'est vrai, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Izay finoana tonga tao am-pony ka nafahany laza hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. You are the Messiah. Et après, nous savons comment Pierre a passé à côté de beaucoup de choses. Hitantsika tao aorianany hoe nanao zavatra fahantsoana maro petera. Many different aspects. C'est vrai, mes frères et sœurs. Fa marina zany raha lasianabavy. Quand nous avons la foi et que nous sommes convertis, Rehefa manana finoana isika ka niova fo a, réalisons qu'à ce moment précis, ka tonga saina isika hoe venu à mon secours, tamin'ny fotoana iny indrindra dia namonjy ihany tompo a, en lui, ka nifidy ary nanome finoana tao anatiko ao a, ahafahako mino azy a, prendre par la suite ka takarako a ao aorianan'izay ma vraie responsabilité hoe inona ny tena andraikitro marina, de marcher par la foi, andeha amin'ny finoana, de construire cette foi, anangana n'io finoana io, tourner vers la parole de Dieu. ary todiako any amin'ny tenin'Andriamanitra. En fait, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Satria averiko any ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy, tenin'Andriamanitra. Paul, dans l'épître aux Romains, il explique cela. Ary ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina dia manazava an'izany mazava tsara. Bien dire au chapitre 10, Romanina toko 10 a. après qu'il ait fait la différence entre la justification qui vient de la loi, que Moïse a parlé, Rehefa navahany tsara zany ny fanamarinana avy any amin'ny lalan'ny Mosesy a, That's spoken of. et la justification par la foi. And sy ny fanamarinana avy amin'ny finoana, Et il dit la justification vient par la foi. he says, just dia hoy sisy ny fanamarinana zay avy amin'ny finoana. Alors il vient dire au verset 14, Andininy 14 a jereo lazainy. comment croiront-ils celui qui n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit. Ataony ahoana no fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana no fian'izay olona tsy reny, ary ataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory, shall they hear of him ary ataony ahoana no fitory raha tsy nirahana. Donc finalement, c'est le fruit de la parole de Dieu, le fruit de la prédication de la parole de Dieu. Noho izany a, vokatra avy amin'ny fitorianany tenin'Andriamanitra izany. Et le verset 17, comes from the preaching. Dia jereo ny 17. quoi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. And in verse 7, Koa ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Mais moi, je réalise que le jour que je suis né de nouveau, Fa za kosa tonga saina hoe tamin'ny fotoana naterahako indray, on va parler de la parole de Dieu. ka niresahana tamiko matenin'Andriamanitra, C'est passé dans mon cœur, dia ny zavatra nitranga tao am-poko, foi est venue dans mon cœur, tonga tao am-poko ny finoana, cru, ary nino aho, et j'ai cru. nino aho. Mais aujourd'hui, Fa ankehitriny je réalise dia tonga saina aho que j'ai besoin maintenant, dans ma relation avec le Seigneur, hoe ilaiko ao anatin'ny fiombonako sy ny fifandraisako amin'ny Tompo, de faire grandir cette foi pour me permettre de terminer la course. hoe mila mampitombo an'io finoana io ahafahako mamita ny azakazako, Et d'une manière ou d'une autre, je vais la retrouver de la même manière. ary anoany a dia tsy maintsy ho azoko ihany zany. find that faith again. Mais elle est déjà dans mon cœur cette fois. Fa io finoana io a na izanatsany dia efa ao am-poko, efa nino an Kristy atsiny. Maintenant, il faut que ma foi puisse grandir, Fa ankehitriny kosa dia mila mitombo aho amin'ny finoko, faire face aux tests, aux épreuves, aux manquements, aux différentes So that I situations de la vie. ahafahako miatrika ny fahasarotana, ny fizahan-toetra sy ny zavatra maro mitrangy eo amin'ny fiainana, La persévérance qui vont m'emmener à terminer. ary ny finoana sy ny faharetana no mitarika amarana an'izany. finish the race. C'est pourquoi
miazakazako. compter maintenant seulement sur le Seigneur qui va venir me visiter, faire grandir ma foi. Zany no antony hoe tsy tokony atokony tompo rery intsony aho hoe mba manga izy a sy ampitombo ny finoko. Help me for my faith to grow. J'ai une responsabilité aujourd'hui maintenant Fa tompon'andraikitra amin'izay kosa ankehitriny au travers de la parole de Dieu. hikatsaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, La parole de Dieu iain'ny tenin'Andriamanitra pour que cette foi puisse grandir ahafahan'io finoany io mitombo et m'emmener à servir le Seigneur et avoir une plus grande confiance en lui de plus en plus. hitarika anompony tompo a sy hitarika atoky azy misimisy kokoa. Amen. Plus en plus, Hatrany misimisy kokoa. confiance dans le Seigneur. J'ai cette foi que je peux témoigner qui grandit dans mon cœur. Manana an'izay finoany zay izay fatokin'izay amin'ny tompo a fa mitombo ao am-poko izy. Recherche après mon salut. Zay no ato hoe mila manao ny fikaroako manokana ao aorian'ny famonjeko. I'm now saved. Mais en même temps, je comprends que quelque part, c'est une grâce de Dieu quand même. Fa ano any a dia takatra ny hoe fahasoavan'ny tompo foana le izy ka. Anyway, even thereafter. C'est pourquoi ce que je suis aujourd'hui, ce que l'un est, ce que vous êtes, Zany no antony hoe matoy zao aho, matoy zao an'ilay na matoy zao anareo ankehitriny a By the grace of dia noho ny fahasoavan'ny tompo. de la même manière que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mitovy amin'ny hoe nivonjena ihany isika rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Amen. Donc, toute notre vie Noho izany fiainantsika manontolo a commence par le salut. dia manomboka eo amin'ny famonjena On réalise ary aoko takantsika la vient de Dieu. fa avy amin'Andriamanitra izany. Grâce particulière, un don, un cadeau qui vient de Dieu. Fahasoavana manokana fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Je ne suis pas dans ma famille la plus bonne personne. Tsy hoe za akory ny olona tonga lafatra sy tsara indrindra eo anivon'ny fianakaviako a, Je suis le seul d'être sauvé aujourd'hui. fa za rery kosa nefa novonjena ankehitriny. not because I'm the best. Tsy hoe zany tsara indrindra fa safidin'Andriamanitra ary fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako izany. Grace in my life. Et que je regarde la vie de mon épouse, Ary rehefa mijery ny fiainan'ny vadiko aho c'est un peu la même situation que moi. dia mitovy amin'izay nitranga tamiko ihany koa nitranga taminy. La meilleure personne de sa famille. Tsy mino koa aho hoe izy ny tonga lafatra indrindra ao anatin'ny fianakaviany, Grâce de Dieu. fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny safidin'Andriamanitra. God's choosing. Paul ne méritait rien. Paul, qu'est-ce qu'il méritait lui? Paul ne tsy mendrika an'iny, inona no mba mendrika amin'ny Paul e? Ny elo sy ny afo be mendrika azy. Et il n'a rien cherché lui. Ary Paul tsy nitady n'inona, Tranquillement, nandeha sur la route de Damas, milamy izy teny amin'ny lalany Damasy a, Damascus, and then suddenly, Jésus. fa tampoka teo Jesosy niaona taminy. Amen. Dia mitovy ihany ho aso anao, mitovy ihany ho anareo. Seule personne sauvée dans votre famille, qu'importe si c'est toute la famille, si c'est toute la famille, gloire à Dieu. Mety ianao rery ny voafonjy, mety ny fianakavianao ray manontolo voninahitra ho an'ny tompo zany. well, glory to God, thanks to God. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Fa zany rehetra zany dia fahasoavan'Andriamanitra. La grâce de Dieu. Fahasoavan'Andriamanitra zany. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Fahasoavana ny namonjenantsika tamin'ny finoana. Il faut voir ces deux éléments Noho izany mila jerentsika ireo singa anankiroa ireo, de réaliser que cela vient de Dieu. fa mila tonga saintsika avy amin'Andriamanitra izany. From God. Amen. Personne n'a cru par lui-même. Tsy misy olona hoe nino ny tenany manokana, tsy misy. Avant d'être sauvé, personne n'a cru par lui-même. Ny alohan'ny namonjena ny olona anankiray tsy nisy hoe tonga dia nanana finoana ho azy zany ho an'ny tenany, C'est extraordinaire. fa tena mahatalanjona. On voit aujourd'hui dans beaucoup de pays arabes, Rehefa mahita isika ao anatin'ny firenena maro arabo a, des hommes et des femmes dans leur propre maison d'une manière miraculeuse, extraordinaire. mamanga olona maro ny tompo ao atokantrano amin'ny fomba tsy takatry ny saina, Incredible way. Et le Seigneur donne à cette personne la foi pour croire en lui. ka manome any olona io finoana ny tompo mba ino azy. Peut-être jamais entendu parler de Jésus, Mais- jamais écouté une prédication de sa vie. Tsy mbola nandre momba an'i Jesosy mihitsy izy aby, tsy mbola nare toriteny mihitsy teo amin'ny fiainany, About him or preaching on Christ. Mais Jésus se manifeste à lui, fa niseho taminy fotsiny Jesosy Dieu. ny fahasoavan'Andriamanitra, Il met en lui la foi pour croire en lui. ary nametraka finoana tao anatin'ilay olona Jesosy mba hinony azy. Comment il aurait eu la foi si le Seigneur n'avait pas mis ça dans son cœur pour croire en lui?
ahoana moa no nanana ny finoana raha tsy ny tompo nametraka finoana tao anatin'ny olona io mba ino azy? Voilà. Le salut, c'est une grâce extraordinaire, c'est un cadeau extraordinaire. Zany mahatonga hoe ny famonjena tena fahasoavana mahagaga, tena fanomezana mahagaga. Amen. Ça vous excite, ça vous enchante? Mampientanetana anareo ve zany? Tianareo ve zany? Et nous sommes là, mais aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit. Raha tonga eto isika tsy mendrika na inona na inona nizaniza amintsika. Tsy misy nizaniza amintsika eto mendrika na inona na inona. La séparation avec Dieu. Fa mendrika antsika dia ny fisarana amin'Andriamanitra. Que nous méritions. Zany no mendrika antsika ane. Et le Seigneur a voulu nous choisir. Fa ny tompo anefa dia nifidy antsika, namangy antsika, Nous appeler. niantso antsika izy. Il a voulu qu'on entende sa voix. Tiany isika mba handreny teniny, feoany. Souvent Jésus a dit, Matetika Jesosy milaza ny finoana ao no navonjy anao izy. Fa inona ny finoana nananan'izy ireo? Inona ny finoana nananan'izy ireo? Fa Jesosy nanome azy ireo ny finoana ahafahany mino. Amen. cette femme qui était sur son lit couchée Ilay vehivavy izay des années, teo ambony fandrianany antaonany mafia, naremomba Jesosy izay nandalo et soudain tampoka teo. se dit, Dia izao no lazainy hoe je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. raha voakasiko ny somby avin-drambodaba an'i Jesosy dia ho sitranao. Qui lui a donné cette foi Iza nanome an'io vehivavy eo an'izany finoana zany? pour sortir, aller à la rencontre de Jésus et pousser tout le monde faire son chemin pour aller toucher le bord. Mba hivoaka hiaona amin'i Jesosy, tena hoe nandeha tamin'ny lalana sisika tanaty olona mba hiaona amin'i Jesosy. Ny finoanao no nahasitrana anao. Sa tsy zany? Sa tsy zany ve? Ary isika rehetra izay eto ankehitriny dia mila miteny zavatra tokana isika, miaraka amin'ireo olona izay miaino antsika any ampitan-davitra ihany koa. Daoka ilaza hoe ny fahasoavanao no natoza ho ahy Tompo. Amen. Ary matoa nino aho dia noho ny aminy rery ihany. Amen. Raha lahy sy anabavy a, raha mba azonareo an-tsaina moa hoe ndray andro izay na dia tsy mendrika azy isika dia nanatona antsika Jesosy. Nanatona antsika Jesosy. Tena metraka ny tanany teo amin'ny fiainantsika izy a, niantso antsika izy a, hozy izy hoe tongava avy. Ary nanafaka antsika tamin'ny otantsika izy. Amen. Ary matetika izany tena sarotra takarina, fa raha lahy sy anabavy, mila manaiky an'izany isika. Mila ekentsika izany io fanomezana avy amin'ny Tompo io, io fahasoavana goavana avy amin'ny Tompo io. Amen. Ndao tsika hitsangana dia hisaotra ny Tompo isika. Alléluia. Juste pour vous rassurer, c'est moi juste lire un verset là, sans faire commentaire. Ampazoako antoka anareo dia mamelay anareo amaky andinin-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly a, fa tsy tohizako tsony a. Petera faharoa voalohany andiny voalohany. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, écoutez bien. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, dia ino tsara ny toyany mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay. Nahazo finoana izy hozy izy. Nahazo finoana izy.
dia jereo ny andin'ny fahafolo. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ary amin'izany dia mahazo tokokoa raha lahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo, fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafotoana akory mandrakizay. Amen. Dao hivavaka amin'ny tompo isika. Et on va réaliser Arao koa takantsika hoe iza mo isika ankehitriny, ahoana ny nahafahantsika ho tonga eto ankehitriny, comment nous avons pu croire. ahoana ny nahafahantsika nino, Mais des millions fa amanapitrisany tsy nino, n'ont pas reçu. amanapitrisany tsy nahazo, fa isika ny nahazo. Tsika nino noho ny fahasoavana, ary izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra. Amen. Ia dia misaotra antsika rehetra indray afaka nanaraka an'izay fampianaran'izay izay tena mino fa tena nampahery antsika tsiraray avy iny singana fampianarana iny. Mbola mampoisika antsika ihany anjoy nyty tambajotra serasera ity hiaino an'ny fampianarana tsy misy kilema izay entin'ny rahalahy pasteur Mikiardia isaky ny alarobia tahaka an'izao, satria tena zava-dehibe loatra ho antsika kristianina zany amin'izao vaninandro faran'izao. Tena feno fankasitrahana ny tompo manokana ty anatin'ny fo, satria araka ny tenin'ny tompo hoe no marina no manafaka anareo tsy ho andevo, ary rehefa tsy manam-pahalalana ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ringana any amin'ny fisainantsika eo amin'ny lalantsika mahakristianina, fa tena fahasoavana no ahafahantsika mandre tenin'Andriamanitra tahaka izany. Ka noho izany dao tsika hivavaka dia hanao hira anankiray farany hoe eto anatrehanao ry iray izahay mitondra ny fanatitra fankasitrahanay. Jesosy eo misaotra anao ny amin'iny fampianarana mahakasika ny famonjena iny, tena fahalalana ary indrindra tompo tena fiainana ho anay izany, satria soloky ny fiainanay mahakristianina mihitsy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fahazavan'ny teninao, ny amin'ny fampafantaranao anay, ny amin'ny fanazavanao anay ato anaty lalan'ny fonay, satria raha tsy mahafantatra ny teninao izahay dia tsy mahafantatra akory izay asiana ny tongotray, fa mandeha anjambana izahay. Ka hany ka tonga ny rivo-potim-pampianarana maro samihafa, tonga ny rivotra izao tontolo izao, dia ailangilan'izany ny finoanay, satria tsy maro potitra izahay. Fa tena makasitraka anao ny amin'ny teninao, satria ny teninao Jesosy no fahazavana ho anay, fanilo ny tongotray. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Ny alalan'izao izao Tompo no anateranay fankasitrahana ho anao indray amin'ity androany ity. Alleluia. Eto anatrehanao ry iray reto izay mitondra ny fanatitra fisaorana, fa mendrika indrindrianao ny andray, ny dera voninahitra mandrakiza. Eto anatrehanao ry iray, eto anatrehanao ry iray reto izay mitondra ny fanatitra fisaorana, fa mendrika indrindrianao ny andray, ny dera voninahitra
havaozinao anay havaozinao isamaraina ho anay ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ka isanandro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavana irao farany havaozinao havaozinao isamaraina ho anay ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ka isanandro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako saotra Jesosy eo amen.